Faly miarabantsika tsirairay tratra ity talata maraina fa efatra amin'ny volana marsa ity misaotra ny tompo isika izay mbola manome atsika ny fahafahana rehetra mandray ny fahasoavany. Alohan'ny dirantsika ny amofinaina io dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola vempisaoranao izay ny amin'ny tombonandro sy ny fahasoavana izay rotsako aminay dia mangataka aminao indrindra izay mba hampitomboanao anay hatrany amin'ny lafiny rehetra ka tonga anay tsy atahotra fa hitombo ampinoana ka tokony teny fikasahanao. Mitenena tompo fa voninkaina anao izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe miasa ampahatokiana, mampiasa fotoana ampahendrena. Nalaina amin'ny Jaona 9:1 manao hoe isika tsy maintsy manao ny asan'izay naneraka raha mbola atoandro avy ny alina ka tsy mahazo miasa ny olona. Amen. Nomen'i Kristy asa tokony ataon'ny olombelona rehetra ary tokony hanaiky ny fahendren-javitra nataonao antsika amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa aminy amin'ny kafanampo isika. Ao amin'ny fiainam-panompoana irery ihany no ahitana izany hoe fifaliana tena izany. Fa diranovana tokoa ireo izay manana fiainana tsy misy antony sy feno fitiavan-tena, tsy afa-po amin'ny tenany sy amin'ny hafa izy, mitady foana mandrakariva kanefa tsy mety manana fahasambarana. Ny mpiasa marina sy tsy tia tena ary feno fanoloran-tena dia mampiasa ampifaliana ny fanomezana ambony indrindra nomena azy amin'ny fanompoana ambany indrindra. Tsapany fa ny tena fanompoana dia midika ho fahitana an'ireo adidy izay asain'Andriamanitra ataontsika sy ny fahatantaterahana an'izany. Maro ny tsy faly amin'ny asa izay nomen'Andriamanitra ataony, tsy mahafa-po azy ireo ny manompo azy amin'ny mpifaliana eo amin'ny toerana nitendreny asany, na ihany koa ny manantanteraka tsy amponimonomana ny asa nomenana azy. Tsy mahadiso atsika ny maneho tsy fahafaham-po eo anatrehan'ny fomba anatanterantsika ny adidy, saingy tsy tokony aneho tsy fifaliana eo anatrehan'izay adidy izany isika noho ny faniritsika hanao zavatra hafa eo amin'ny toeran'izany. Noho ny fahatsaran'Andriamanitra dia napetrany eo anoloan'ny olombelona ny fanompoana izay ho fanasitranana ho an'ny fanahany marary. Amin'izany no hitarihana azy ireo hamelan'ireo fironana feno fitiavan-tena ao anatiny izay raha akamamina dia hanaisotra amin'ny asa tokony men'Andriamanitra azy. Raha manaiky sy manantanteraka an'izany fanompoana izany izy ireo dia ho sitrana amin'ny fanahany. Raha mandà kosa izy dia miady amin'ny tenany sy amin'ny hafa, mametraka fitsim-pisehezana ho an'ny mpiasany ny tompo mba hahatonga azy ireo vonona indray ny toerana nitendreny ho azy. Ireny ny amolavolan'ny fisainana izy ireo hifanaraka amin'ny sitrapony. Noho izany indrindra no amelany azy ireo ho zatoetra sy handalo fitsapana, apetrany eo amin'ny toerana iarovana azy tsy ho tratry ny fandriky ny baranahany sy ny fahakamoana ny sainy. Any am-pianarana an'ireny mpiasa ireny ahafantatra ny tompam-bidin'ny fotoana ka mpiasa an'izany amin'ny fomba tsara sy feno fahendrena indrindra. Irena tokoa ny hanao ny asa ampinoana, hanao ny asa ampitiavana, hanao ny asa indrindra anatin'ny fanoloran-tena feno avy amin'ny Kristy irery ihany. Ekena fa misy ny zavatra mety tsy tomombana, mety ana fotoana, mety akivy mihitsy aza kanefa tsarovy mandrakariva ilay naniraka antsika, ilay naniraka anao izay tompon'ny fahefana rehetra. Amen. Ry Andriamanitra tsara ndraisan-danitra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany dia mangataka aminao izay tompony ankairezanao anay hatrany amin'ny fomba manokana ka tonga anay ho mpiasa mahatoky eo amin'ny sahanao ka vita merina indray ireo ondry efa very, ireo ampahery ihany koa ireo kivy tsy amin'ny anaran'ny tenanay akory fa avy amin'ny ao fitiavanao irery ihany sy ny herirehetra avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.